vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba anisik ampunyang palay aminiran am fo ravoravo amin'ny fofiany fifalena no iarabako atsika menakavindray tafahoana amity fotoanan'io na maraina na hariva na raha atsika ny fandarana anio ity mandritra ny roa herinandro ry havana dia mbola tery mihitsy ny fanahako ampianatra momba ny atao hoe fahendrena sy fahazava-tsaina ary faheratan-tsaina mbola te ampianatra an'izany satria fantatra fa tsy misy fomba hatafavoaka atsika atao anatin'ny fahasahiranana tsisy fomba hatafavoaka atsika atao anatin'ity problème mahazo atsika ity raha tsy manana fahendrena mihitsy tsika ary raha tsy manana faheratan-tsaina tena tehiteny aminao le manana olana rabola io tehiteny aminao le manana olana mitrosa tehiteny aminao le manana fahasahiranana rabola tena sahiran-dava miresaka vola fa tsy problème vola io mahazo anao io tsy problème vola io mahazo anao io fa problème na fahendrena problème na fahazava-tsaina problème na faheratan-tsaina zay foana manko no tonga dia mbiavy hatrany ao an-tsaina rehefa sahirantsika rabola ananan'olona trositsika mifanotototona ny problème rehetrarehetra rabola tsisy vola ny am-posy dia na iza tonga dia zay foana ny ao an-tsaina hoe olana rabola io ka volany mamahany io volany mamahany io fa mba miangavy anao atompoko mba hiain'ity fampianarako ity mba miangavy anao atanandroa mba hiain'ny zavatra lazaiko eto sy nitoroteny olazaiko aminao eto dia ho fantatra hoe aizany tena olanao dia ho fantatra hoe aizany tena problème anao tena vola marina ve ny olanao fa za matoko fa ity fandarana ity dia anampy be dabe atsika anampy be dabe anao ho tafavoaka ao anatin'izao fahasahiranana ny marina ne fa hoe ny fahasahiranana amin'izao vanim-potoana izao ny olana amin'izao fotoana izao ny olana mahazo ny malagasy ny olana mahazo an'ity fireneny ity mahazo ny olona rehetrarehetra ambonin'ny tany dia ao anaty fahasahiranana daholo ny olona rehetra ao anaty fahasahiranana rabola ny olona rehetra fa saingy kosa ny tenin'Andriamanitra dia mazava avahako ny manompo azy ny tsy manompo aho ny tompo avahako ny manompo azy ny tsy manompo aho ka na dia eo ary zany hoe fahasahiranana mahazo ny olona rehetrarehetra sy anina rehetrarehetra any ianao tokony hiavaka tsy tokony ho tratran'izany ianao raha mpino raha tena mpanompon'Andriamanitra tokony tsy ho tratran'izany ianao mba hivavaka alohantsika dia angataka ny fanahy masina mpianatra atsika sy anoro lalana atsika androany misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsara ianao tia anahy ianao mampianatra ny mandrakariva ny sitraponao ianao manoro lalana mandrakarivana ianao ary mitaridalana ny mandrakariva amin'ny lalan'ny fahamarinanao mitenena Jehova mampianaranay ny sitraponao ary tario amin'ny fanahy masinao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amaky ten'Andriamanitra tsika tamin'ny ohabolana toko fahavalo leo ohabolana toko fahavalo eo amin'ny andininy fa 2:10 no vakitsika ohabolana toko fahavalo andininy fa 2:10 tiako andray noty ianao raha afaka mandray noty
izany manao hoe fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy zany de perle firavaka sarobidy zany perle zany vatosoa zay ny filaza azy angamba fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy ary ny zavatra irina rehetrarehetra tsisy azo ampitahina aminy izao fahendrena de miara-monina amitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava averiko andiny faharoambe folo izao fahendrena de miara-monina amitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava eto amin'ny andininy fahavalombe folo ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ny baiboly eto de miresaka momba ny atao hoe fahendrena ary mampitaha ny baiboly eto mahakasika ny asarobidiny sy ny mahalehibe ny fahendrena hoe manahoana ny tomba mbidiny zany fahendrena izany ohatraohatra ny ahoana ny olona manana n'zany fahendrena izany de ny ampitahan'ny baiboly azy de ozy izy eo amin'ny andininy faraiky ambiny folo fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy ary ny zavatra irina rehetrarehetra tsisy azo ampitahina aminy tsara noho ny voangy na ny perle ny fahendrena ary ny zavatra irina inona ny zavatra irinao vola ve vady ve trano miaraka amina étage 3 étage ve villa ve V8 ve inona zavatra irinao de ozy izy mivolaza amin'ny baiboly hoe ny zavatra irina rehetrarehetra de tsisy azo ampitahina amin'ny fahendrena tsy possible zany ianao ny hoe hampitahny fahendrena amina diplôma hoe manana diplôma bac plus firy ty olona ty de hampitahina nao tsy azo ampitoviana amina fahamanjanana bogosité tsy azo ampitoviana amin'ny vola eraky ny trano ny fahendrena fa ny baiboly de mametraka lanjany fa tena zavatra lehibe riavana tena zavatra lehibe ny ananana zany atao hoe fahendrena izany ny mahamaika ny olona ny mampadodina ny olona vola arena voninahitra tranobe fa ny baiboly de manana expérience ary tsy endry no Andriamanitra tsika tsy endry noho Solomon tsika ary tsy manan-karena noho Solomon tsika tsy natanjaka noho Solomon tsika tsy nanana voninahitra noho Solomon tsika fa i Solomon no nahatsapan'izany fa i Solomon de nanana zavatra be dia be nanana arena nanana miaramila nanana voninahitra tsy tao amin'ny Israely ihany ny voninahitra Solomon fa nanakoako manerana n'izao tontolo zao ny voninahitra nanana Solomon kanefa sans Solomon no nolaza fa ny fahendrena nanan'ny olona iray de tsy azo ampitahina tsisy ninina azo ampitahina aminy ny zavatra irinao tsy azo ampitahina aminy inona ny zavatra irinao ny andeha ho any an-dafy mbola lehibe lavitra ny fahendrena noho ny makany an-dafy lehibe lavitra ny vola eraky ny trano noho ny fahendrena azafady lehibe lavitra ny fahendrena noho ny vola eraky ny trano lehibe lavitra ny fahendrena noho ny diplôma lehibe lavitra ny fahendrena noho ny atsaratare lehibe lavitra ny fahendrena noho ny tanjaka sy herenanan'ny olona ary izao no voalazan'ny baiboly eo amin'ny andininy fahavalambiny folo ozy izy hoe ato amiko izy izy ao anatin'ny fahendrena ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ny arena mateza de ao amin'ny fahendrena ny arena mateza de ao amin'ny fahendrena misy arena manko riavana fa arena mandalo misy arena fa 5 taona le olona manan-karena de rava misy manan-karena 10 taona de rava misy manan-karena heri taona sy tapany de rava
fa ny baiboly de milaza fa ny fahendrena ao anatin'ny fahendrena de misy arena mateza. Inona ny dikany hoe arena mateza? Tsy arena herintaona sy tapany, tsy arena ao anatin'ny 10 taona, tsy arena ao anatin'ny 20 taona, tsy arena amin'ny fahavelonao fotsiny, fa arena dimbiasan'ny zanakao sy ny taranakao, sainy amin'ny zafiafy sy ny zafindohalika sy ny taranakao. Zany ny atao hoe arena mateza. Ary fanirinn'ny olona ny anana an'izany, fanirinn'ny olona ny iainao anatin'izany arena mateza zany. Ahoana ny fomba iainana amin'izany? Ahoana ny fomba iainana amin'izany? Raha hijery ny tantara isika ato amin'ny mpanjaka voalohany, tantarany Solomona. Mpanjaka voalohany toko 7. Hoy izy eo amin'ny 9. Ity mpanjaka voalohany ity dia tantara ato amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:15 eny vakiko hoe mana hoe tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona. Tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo no ny alina. Aroy Andriamanitra tamin'ny Solomona, angatao izay tianao omeko anao, angatao izay tianao omeko anao. Chèque en blanc, chèque tsisy ninina, chèque azonao soratana hoe ninina angatahako lay Andriamanitra, ny Andriamanitra no miteny aminao. Io misy chèque anankiray de soraty eo zay zavatra angatahana anatin'ny chèque io. Afaka nangataka miliara Solomona, afaka nangataka hoe mba ataovy 200 taona tombo vao maty, de 500 taona ny ainako eto amboniny ty seza fiandrianako ty, ataovy manana zanaka be da be, ataovy manana zososo, manana trano etsero. Afaka nangataka Solomona, satria tena chèque, tena hoe chèque en blanc mihitsy naperaka teo anoloana hoe soraty eo anatin'ny chèque io inona ny zavatra tediavinao. Afaka nangataka Solomona zay zavatra tiany angatahana. Fa jerenareo ny zavatra nangatahany Solomona eo amin'ny 17. Ary ankehitriny Jehova Andriamanitra, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiko, nefa izao de mbola zaza ihany, ka tsy fantaro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao zay novidinao, sady olona betsaka tsy tamboisaina, ary tsy hita isa no ny amarony. Koa omeo ampanomponao ny saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Inona no nangatahany Solomona? Nangatahany Solomona de fa naverimberiko teto foana fa fahendrena. Ary takatry Solomona tsara le fahendrena tokony angatahana. Ozy izy eo amin'ny 17 hoe tsy fantatro akory izy le fivoaka sy miditra. Tsy aiko Solomona ahoana ny fivoaka de ahoana ny fiditra, ahoana rehefa miditra de ahoana rehefa mandeha mivoaka, tsy aiko zany ozy izy. Manoloana an'ireto olona ireto fa omeo ny saina malady eo ambany eo de nazavainy tsara. Omeo saina malady hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Ny saina malady. Anisan'ny fahendrena nangatahany Solomona ny fahaizana mitantana. Fa eo no anisan'ny adosoana be da be ry havana malala, adosoana be da be ambivavaka, adosoana be da be amin'apino. Mahay miditra fa tsy mahay mivoaka. Mahay miditra fa tsy mahay mivoaka. Fa ny fahaizana mitantana tompoko dia hainao hoe aizany miditra de aizany mivoaka. Ahoana ny fomba fidirana, ahoana ny fomba fivoahana. Mahay manavaka ny soa ary mahay manavaka ny ratsy. Ary raha vao tsy manana an'izay fahaizana mitantana izay ny olona iray, ny mpino, lehilahy, ny vehivavy, raha vao tsy hainao izay fahaizana mitantana izay, tsy manana an'izany ianao, de zany mahatonga ny fiainan'ny olona potika.
fa be da be ny olona mahay miditra fa tsy mahay mivoaka mahay miditra ahoana moa zany miditra fidiram-bola miditra ny vola miditra ny arena miditra ny fananana fa ny zava-dehibe ry havana tsy ny vola miditra fotsiny tsy ny vola miditra fotsiny fa ahoana ny fomba hitantanana azy fa zany ny mahatonga ny olona potitra arava misy karazana olona ambinim-bola tena ambinim-bola zay zavatra ataony tena miditra ny vola ary izy tena mora ambinim-bola kely izy fa ny olana de zao izy ambinim-bola fa tsy mahay mitantana izy ambinim-bola fa ny fidirana hainy fa ny fivoahana tsy hainy ahoana ny fomba ivoahana rehefa tonga ny vola ahoana ny fomba hitantanana azy ahoana ny fomba andaminana azy ary eo ny ilana nde fahendrena ry havana ary be da be ny karazan'olona potika miresaka amiko be da be ny olona miresaka amiko mitaraina amiko pastera tam'izao zay anazy 2 milliards fa tsy tahita teo le vola pastera de potika tsy tahita de ravarava zay pastera tena mety nataonay manao an'ity zao de nanao kely zay pastera de mba nety kely le izy le zavatra nataony mba nety kely de avy eo ndray pastera de ohatrany lasa tsy nety kely ndray le zavatra natao de mba efa nanao an'ity ndray zay de efa mety kely ndray zao pastera de tampotampoka ndray zao de misy olana ndray zao pastera le izy de hitanao zany hoe misy karazana olona mahita lalana idirana mahita lalana azahoana vola mahita lalana metimety fa rehefa tonga le vola le ivoahana tsika de zany mahatonga ny fiainan'ireny olona hoe mety kely de avy eo miletika mety kely de avy eo miletika mety kely be de mety be ndray de avy eo miletika mety be de avy eo miletika be mety tsara de avy eo tena rava tanteraka izany na tonga ny Solomona hoe tsy haiko akory Solomona zay fiditra tsy vivoaka ampianaro ahoana ny fomba hidirana ahoana ny fomba hivoahana aiza ny tany ale fahendrenany nangatahany Solomona fangatahany Solomona de fahendrena eo no anisan'ny olana ry havana raisiko ohatra be da be ny olona zay lazako hoe eo atsika le tena tahion'Andriamanitra misy amitsika le tena ambinim-bola ary tena mandray fahasoavana fa tsy zay fotsiny zava-dehibe tsy zay ny zava-dehibe hoe tompo meo any vola meo any arena meo any asa fa rehefa tonga ny vola ainao ve mitantana an'io fa ny olona rehefa mivavaka de mivavaka azahoana vola fa tsy mivavaka aizana mitantam-bola ahoana tompo ny fomba hitantanako an'ity vola ty raha tonga ahoana ny fomba andaminako an'izy ty raha tonga ahoana ny fomba hitondrako azy raha tonga ary mampalahelo de zao misy fotoana tsy Andriamanitra no mitantana ny volanao ary tsy enao no mitantana ny volanao fa ny olona no mitantana ny volanao tonga ny olona avy any de manana resaka manana zavatra de lasa ny olona any ambadika andray no mitantana ny volanao ny olona any ambadika andray no mitondra ny fiainanao de vetivetika ianao de potiky vetivetika ianao de rafa ny sentiment ny fihetsepo no hitondranao fitantanam-bola fihetsepo ny alahelo olona no lasa mitantana ny volanao ny alahelo an'le fiantrana olona ny alahelonao ny olona mitaraina ny lasa mitantana anao any ka zany ny mahatonga ny olona sasany milaza manao hoe mifindrany aminao ny fahantrany hafa mifindrany aminao ny fahantrany hafa ny baiboly tsy midika akory ny baiboly tsy miteny hoe aza manao soa tsy ny baiboly ary mampirisika andana manao soa ny baiboly mampirisika atsika anampiny hafa anampiny namana fa saingy zao ao anatin'ny fahendrena sy fahaizana mitantana avy amin'ny fahendrena Andriamanitra fa ny mahatonga ozy izy le baiboly vakitsika eto amin'ny ohabolana atao hoe ato amiko ny arena mateza ao anatin'ny fahendrena ny arena mateza inona ny mahatonga ny arena anao tsy mety mateza le fahaizana mitantana tsy manana fahendrena amina fitantanana nareo mivady de na ohatrinona tonga eo ampelantananareo mivady de tsy mahatsangana ninino
tsy mahatsangana ninina zany mahatonga n'le hoe nisy fotoana reo napiditra de misy fotoana am'izay ohatra ny tsy mety miditra tsony le izy fa lasa ohatra mamoaka de mivarotra an'ity de nefa le no mivarotra an'io a mivarotra le fananana mivarotra automobile mivarotra trano mivarotra amidy daholo nefa tsy hita hoe inona le zavatra miangana ao apreny iny tsy hitanao misy zavatra miangana fa de namidy fotsiny de aveo tsy hita hoe satria fahendrena ny afahanao mitatana ry havana ary fahendrena ny afahana manangan-javatra ary fahendrena ny mahatonga ny volan'ny olona maharitra mahatonga ny vola maharitra fa tsy le mandalo fotsiny de izany ny mahatonga ny hoe misy fotoana tena mahatsiaro anao fa misy miliara misy million maro misy vola mitsofoka fa tsy hita hoe nakaiza inona ny angana nakaiza ny hafarana na nahoana ny hafaran'le vola nanjavona le vola ary indraindray ara tonga io vola io de lasa tonga miaraka amin'iny ny problème tamin'ny anao jerenareo tsara asy anao raha miremarika an'izany tamin'ny anao mbola tsotsotra ka volavola kely ny tepelatananao mbola vola kely ny tepelatananao ohatrany tsy nanana problème na 100 millions zany ianao tsy nanana problème 400 millions zany ianao fa jerenao rehefa nanomboka nanana vola be ndray ianao de lasa miaraka am'izay koa nitrosa be lasa miparallèle am'le vola be ny lalaovanao koa miparallèle amin'iny koa nitrosa be tamin'ny anao mbola 15 millions vola tepelatananao na hodikodinao tsy nanana olana 100 millions zany ianao tsy nanana olana 200 millions zany ianao raha nanana olana ary ianao roa etsy 2 millions 5 zany ny olanao taloha fa arakaraky ny nanananao nitombo le vola de arakaraky iny koa lasa ohatra problème miampy problème ary am'izao anao lasa manana problème na 800 millions milliard zavatra anankiray na tonga ny problème mavesatra io ry havana fahendrena sy fahaizana mitatana rehefa tsy manana fahendrena ianao fahendrena miresaka fahaizana mitatana ianao de tsy maintsy olana miampy olana problème miampy problème ary tsy mateza nyjanona tonga ny Solomon nangataka za hoy Solomon tsy haiko ny fidy zary tsy haiko ny fivoaka manoloana nyreto olona be da be reto fa omeo anazy saina malady ny saina mahiratra ny fahendrena avy aminao aizako manavaka ny sosy ny ratsy aizako manavaka amin'ny fomba fitantanana ahoana ny fomba hitantanako an'ity miainga amikely fa ahoana ny fomba hitantanako miainga amikely satria ny baiboly ny teny milaza manao hoe kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao amin'ny fomba ahoana ny atateraka an'izany tsotra ihany tsy amin'le mangataka fotsiny eo me vola tsy amin'ny alalan'ny fidirana vola fa amin'ny alalan'ny fahaizanao mitantana firifiry amintsika no mikaikaiky mikarama 15 millions 12 millions 7 millions 5 zahay mahita olona ohatr' zany tompoko miasa le ranga miasa le madame ary samy asa tsara daholo samy mikarama tsara daholo izy mivady ny zanany telo menada nefa ny fiainana mbola tsy zarizary ary mbola boka nytrosa rana trosa ary tsisy ninina miangana zany ny zavatra mba miangana nga de hoe misy tany anankiray vidinao de natsangana mifototra de mijanona eo tsangana mifototra de niakatra kely le béton de mijanona eo de izy io zao efa eritseretinareo amidy ary tsy amidy azahoana tombony fa amidy amin'ny faty antoka misy amitsika manana an'izany olana zany am'izao tsika ami'resaka zao tsy hitanao aizany tany ale ahoana mifivoaka aiza mifiditra mikarama 4 millions anao nefa tsy ampy nefa jerenao ary misy mpanasa lamba efa maty vady nsarahany vadiny 5 ny zanany nefa mpanasa lamba io ndray arany mbola velona metimety noho nareo
le olona mpanasa lamba ao aminareo indray le olona karamainareo anasa lamba indray raha manana fiainana milamina no nareo nefa nareo olona patron nareo ny manambola any aminareo nefa le mpanasa lamba indray ohatra mety fa nianareo ohatra mikorotana de vo tonga ny vola de mamany atsy mitsofoka tsy fahendreny rehefa tsy manana fahendreny ianao dia vo tonga i vola io na ohatrinana de efa trosanareo ary anisany mampiletika fiainan'olona maro tompoko ny tsy fahaizana mitantana ainao ny miditra ainao ny mampiditra vola ainao ny mampiditra fa tsy ainao ny mivoaka sy ny mamoaka vola de namany zéro ihany zany potika ihany anao atan'izany tsy maintsy mangataka fahendrena tsy mangataka vola mba hiditra be da be fotsiny fa mangataka fahendrena amin'ny fitantanana na kely ary ny ampelantanana satria zay matoky amin'ny kely no ataon'Andriamanitra napaka amin'ny be fa Andriamanitra endry ny vola kely io raha tsy hainao mitantana azy nefa ianao mitady firy milliard mba meo an'izao milliard tompo fa raha vao misy an'izao milliard amin'ny va io olana io non tsy men'Andriamanitra an'izany ianao manofy ianao fa tsy men'Andriamanitra an'izany ianao raha tsy anananao mihitsy ny fahendrena fahaizana mitantana miainga amin'ny kely de mampana tena pokaty zay pasteur miteny aminao fa azo ianao nefa olona tsisy fahendrena fahaizana mitantana kotra fa angatao tolosaina tompo mesaina malady a raha tonga ny vola zany ny azany fiainako ngeza ny tantarako aminao zany za raha vao tonga ny vola ampelantanako na ohatrinana fitahin'Andriamanitra de tsy mandeha amina sentiment sy fihetsem-po sy taitaitra zany hoe misy zavatra mataitaitra anaty de idirako misy zavatra mataitaitra de ataoko non mangataka tsara tompo nomenao aty voly ty ahoana ny fomba hitantanako azy aiza ny fomba andaminako azy fa rehefa ao anatinao zay tompoko dia fahasoavana miampy fahasoavana ary vao maiky ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao ny tompony hitantsika hivavakatsika misaotra indrindra tompo raha afaka nandray zany fampianarana zany zay satria tsapanay fa ny olanay tokoa de tsy ny vola miditra na ny arena miditra fa ny olanay de ny fomba fitantanana ary mampahantra olona maro sy manapotika fiainan'olona maro ny tsy fahaizana mitantana mino tompo fa zay fandarana teo zay ane anova ny fijerinay sy ny fonay sy ny toe-ponay ary tonga anay andeha lavitra ary tonga anay tena hoe hotahina ary mbola hotahina amin'ny zavatra rehetra makasitraka Jesosy hotahinao reto mpanaraka ny fandarana reto ary indray fahasoavana hatrany ane ary ampitomboinao ny fahendrena ananana ny fahaizana mitantana ananana misaotra tompo amen saisy ny fotoanantsika ry avako malalako fa de hotahiny tompo ry tanora malala isany mangata fahendrena na ny fitantananao ny fiainanao na ny fatanoranao angatao amin'ny tompo ny fahendrena na ny fahaizanao mandamina fosiny volaza baiboly hoe fahaizanao mandamina tsara no entinao miady fahendrena daholo zany ry tanora isany raha mba mahazo vola kely aza mandeha amin'ny saina be sy ny hoe be diplôma ka manatsaina fa menjera ihany ianao aloha ao fa mangata tompo ahoana ny tantanako an'ity vola kely eto ampelantanako ty fa mandeha lavitra ianao rehefa ainao no mitantana an'io ary apetraka ampelantanan'ny tompo rehefa mitantana vola torohevitra kely fotsiny ataovy priorité foan'Andriamanitra azadino fa ny fiainana dia ara-panahy ka tsy ny jiramany mamaika voalohany na ny ofatrano omeo voninahitra amin'ny volanao Andriamanitra izy dia nametraka ny atao hoe fahafolo-karena ary misy ny atao hoe fanatitra ny zanak'Andriamanitra ny mahalala ny dikan'izany fahafolo-karena zany fa raha olona tsy mivavaka ianao dia fangorona mbola atao amin'ny pastera ihany ny takatra ao mahakasika ny fahafolo-karena fangorona karena atao amin'ny pasteur zany fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao miaino an'ity fandarana ity dia anisan'ny fandanina ary fitantanana ary fandaminana tsy maintsy ataonao ny fahafolo-karena ary ambadika zany ny hitahiny tomponao
izay ry havana zay nampahafantariko antsika indray androany mahazava-dehibe ninona izy ty ny faherindrena sy ny fahazava-tsaina ary faheratan-tsaina afahanao migere afahanao mahay mitatana na nitokantranonao io ane tsy voatery orinasa be na firenena ny any Solomona ny nangatahany fahendrena de ny fitantanana firenena ny any pasteur Ertina ny nangatahany fahendrena de ny fitantanana fiangonana ary tsy tonga ho azy ny fandrosoan'ny fiangonana fa misy zavatra nomeny tompo fa ianao kosa dia ny amin'ny fitantananao ny orinasanao na ny tsenanao na ny ankonanao de ilaina fahendrena fahaizana mitatana ary anasako atsika menakavy ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao 6 mai amin'ny 7 ora maraina tsy diso anoizatsika zany vavaka zany tiako foana ny manamarika ny zava-dehibe ho asy ny trano fivana vaon'olo tsy ny hoe hitona olona ho atao vaon'olo ko akory de clientélisme de mitona olona de tsy zay ny tena important ny zava-dehibe tsy ianao tonga iangonangona sy vorivory fotsiny fa ianao andray zavatra sy ny fiainanao miova zay ny tena zava-dehibe aty-aponay ary ampianarana ianao hoe ny fahendrena ary tsara mariako foana ny hoe tsy problème vola ny olanao tsy problème trosa tsy problème posy fa problème tsy fahatakarana tsy manana fahatakarana tsy manana fahazava-tsaina tsy manana fahendrena de midovotra foana ny vola miditra ny arena miditra fa tsy mahay mitatana de midovotra foana omeny tompo anao anisany ho tanterany ty fotoana ity zany manerana ny trano fivavahana vaon'olo eto Tomasina indrindra eto Mangarano 2 ambadika Damascos anatanterantsika izay fotoana mahafinaritra izay andraisana hery sy fampianarana eto Ankiriry eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo Clé Paradise apitan'ny bazary Mahankiriry no anatanterantsika ny fotoana lehibe io manomboka amin'ny 7 ora maraina mirary mba tsy ho tary ianao fa mirary andray fahasoavana ianao mametraka mandram-pena mandram-pitafa veloma tokoa vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra